da mato averano atao maro am'izao tao anatin'ny tetezamita tsara ho fantatrareo fa tsy afaka niasa araky ny tokony niverako azy a tsy afaka nitondra ny firenena araky ny tiavako azy a ny antony dia zao voalohany indrindra io zavatra io tsy vao zao no nitranga fa efa hatramin'ny tenako be ny tanàna zany dia mondra fantatrao tsara i Abraham Razafy tamin'iza be ny tanàna ny efa tsy navelan'le ngia teo aloha ny asa ara-dalàna sabotage foana ny nazo a voalany be ny tanàna nitapahana ny jiro ny poto rehetra eraka Antananarivo nitapahana ny pompon-drano zany anie zavatra nazo ahy tsy navelany hiditra tao amin'ny commune ntsony ny vola hitatanako ny commune zay ny natonga na nijoro fa zao rehefa nametraka ny fanampy a dia nandeha ny tanàna Antananarivo na dia tsisy vola ary tao ary nasehoko mihitsy tadidinareo tsara angamba zany mahafaly ny maramila amiko satria maire tamin'izany toy za hoe tsy tokony io mikirarinareo a boursigne atao madio tsara satria bediny lehibe anareo raha tsy madio ny rangers na brodequin manao défilé nefa mandeha anareo vovoka nandehananareo eo amin'ny mamasina io tsisy vola tamin'izany fa tsy raha toko goudron io anaovanareo défilé io teo mifakazoanay sy ny tafika hoe mba mahafinaritra anay ty olona ty zay zany zavatra ray fa noho ny lasa filohan'ny tetezamita mbola tsy navelan'le rangany asa foana araky ny tokony ho isy anie zahay fa soa ihany fa mbola tia ny vahoaka fa raha tsy tia ny vahoaka lazaiko anao tsy tafapetraka teo coup d'état intelo no nahazo ahy naongana intelo zareo ne ny tena mpanao coup d'état zany reny lazainy fa mpanao coup d'état ireo ny tena mpanao coup d'état telo ny nataonareo tamiko FIGN miakatra eny ambonin'ny kapohana tomobile mihitsy ny fusil mitrailleuse miaraka amin'ny mpitondra fivavahana tonga teny amin'ny mausolée nisy zany anie tsy coup d'état ve zany coup d'état zany reo zany ny mpanao coup d'état raha izay tena mibany vato coup d'état bomba artisanale rehetrarehetra mbola tsisy mpanao bomba zany bomba artisanale zany teto Madagasikara raha tsy reo olona reo no nanao an'izany nanao bomba reo vina le tao ambondrona mipoint bomba atao anie le mpanao bomba mipoint zao manao an'ireny ary fantatra hoe avy amin'ny mouvance aniza reny mpanao bomba reny tsisy mpanao bomba za tsisy an'ny malagasy ny olona any izy ty miady amin'ny Israely ty reo mpanao bomba mpanao kamikazy zany ve no ataonao eto Madagasikara manao bomba ny tiako lazaina dia tsotra tsy navelan'ireo ny asa araky ny tokony izy nitsepatsemanin'ireo foana reo milaza hoe ty tandrazana tsara fantatra zay mijery atsika tsara fa matoa ny agoa tapaka ny mouvance an'ireo anie no niteny tany amin'ny amerikanina hoe foany io agoa io zao izy nitenindreo hoe ao averinay ny agoa raha tena ty tandrazana avenao dia le vahoaka efa mikarama 500 000 francs no mbola andehanao io esoro ny asa zany zany zavatra misy daholo anie zany Abraham Razafy zany hoe zavatra misy ny edy ny fanampiana ara-tsosialy rehetra ao amiko ny taratasiny zany ary ny rehare mihitsy ry zareo hoe foany azam-piana tsony Madagasikara ahoana mahakasika ny fiverenany filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto Tandrazana Ratoa Kalany filohan'ny Repoblika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny filoha teo alohany zavatra voasaziny lalàna sy ny tribunal eto amintsika lalàna ville eto Madagasikara ka aloha ny fitsarana no anapaka an'izany inona moa ny idiran'ny candidat zao sy za amin'izany aloha ny fitsarana no amaritra an'izany mahakasika ny grâce présidentielle sy ny amnistie ao anatin'le raha ho toka tonga amin'izay toeran'ny filohan'ny
république fahefatra zay ndre mato erajonampiana zay toananao zay ndray moa izy indray ny antaninareo an'izay fa za tsy afaka hisolo vava azy am'izay izy indray rehefa tonga eo izy a dia izy indray no mahita an'izay hoe inona no ataony onao anazy za ndray a lazaiko anareo za tsy joke ianareo ny joke ny olona hafa no mety manao joke a ny joke zany a alaina le sovaly dia tengenany dia velesiny ny hafa mety manaiky ny hafa ny atao an'izany a atao joke ny sasany efa ataon'ny sasany joke zao tengenany dia velesiny mafy mihitsy fa za aloha azava tsara eto za rehefa lany eo ny candidat Erajonary Mampianina tsy salovana amin'ny asa ataony a avelako mitondra izy tsara jodrano tsy salovana ary tsy hanao joke azy a hoe hitondra anazy hitanao ny joke mantsy ny sovaly rehefa tengenana dia rehefa tianao hivily akavanana dia sotominao ato dia mivily akavanana velesinao izy sotominao akavy dia makary avy havanana ny programme ny candidat reny dia namerina an'le olona any Afrika Atsimo e zany hoe tena joke ray manontolo mihitsy zany fa za indray a rehefa lany Erajonary Mampianina dia mitondra arak'izay fahitany azy amin'izay fomba fahitany ny firenena izy a fa tsy za mihitsy ny andeha hitaingina azy disadisa nisy teo aminareo na mety nisy a teo aminareo sy ny candidat Erajonary Mampianina satria na dia ny gazety izay manohana ny filohan'ny tetezamita ary dia anisan'ny nanenjika mafy ny candidat Erajonary Mampianina tamin'izany fotoana izany hoe ingrame ny voalaza tamin'izany fotoana izany hoe tia nidina amin'ny alalan'ny elatra ny manokana izy tsy nisaotra ny filohan'ny tetezamita tamin'ny vokatra ny farany io a miteneniko foana hoe nisy tolona natao teto io tolona io a tena mahasary mpiaro a io tolona io a masina loatra ty tany ity ny tolona zay nataony betsaka ny olona namony ainy betsaka ny olona nisy takaitra tamin'io tolona io ka zara io tolona io kosa aloha io tena tsy maintsy arovana hatramin'ny farany io tolona io ka ny ana ny fiarovana n'io tolona io a zay ny ijoroko a io tolona io a tsy maintsy arovana hatramin'ny farany ka zay ny teneniko anao hoe zay ny mahatonga anay ijorany zay ny mahatonga anay hoe miaradia miara-dalana ankehitriny no ny fiarovana an'izay tolona zay nisy ny fampiasana ny fitaovam-panjakana tao anatin'izay na fitanao aingana n'izay hoe distrika manerana Madagasikara zay hitanao ngamba ny profony vaingana zao atsika telomenada mitafatafa sy midinidinika aty Toliara eto amin'ity sehatry ny télévision tsy miankina raha ny faniriko dia amin'ny télévision nationale anie za no anao an'izao didinika sy tafatafa hoentitsika zao ary azoko natao zany raha natao fa noho ny fanajana ny lalana velona dia za koa moa mifandray tsara amin'ny mpanao serasera ny mpanakanto zany ane miray fo amiko daholo eran'ny Madagasikara ny mpanao fanatanjahantena fa indrindra ianareo anatin'ny tontolon'ny serasera dia eto amin'ny télévision tsy miankina na télévision privé ny anaovantsika an'izao dinidinika sy tafatafa ambany tafitrano zao ka tsy nampiasa mihitsy ny tenako za zao ny tenanao ao afaka jerenao ny tomobily-mpanjakana reto janona ary fantatra reo nareo TV plus ane mahafantatra an'izany rehefa misy fivoriana toko miaraka amin'ireo député candidat reo dia any amin'ny Foibe toerana any Ambodivona any Antananarivo any zay mivory manandra-pahatonga ny ray oral am'roral maraina moa zany fa zao tsy mbola ny tenako mihitsy ary zay ny teneniko hoe diamondra tsara ho fantatra hoe za tsy mba manapatra amin'ny fahefana eo ampelantanako setran'izany ary fantatrao tsara zany za hatramina filohan'ny tetezamita anazy zao afaka verifianao amin'ny trésor zany tsy nandray karama amin'ny mahafilohan'ny république hatramin'iza be ny tanàna mbola tsy nandray karama amin'ny mahabe ny tanàna anazy satria zay le niteneniko hoe ny fitiavana amin'ny lehibe indrindra ny fitiavanao ny tandrazanao ny fitiavanao ny firenenao ny fitiavanao miaramonina aminao dia zay ny zavatra lehibe indrindra amin'ny fitantanana ny firenena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nge tsy manana fahefana amin'izao fotoana izao hoe nivy ny fanjakana ianao ane ka filohan'ny tetezamita zany hoe filohan'ny malagasy rehetra
manana an'izay zo zay ve ianao a hitanilany amin'ireo candidat na solombavambahoaka zany na candidat ho filoam-pirenena tsy mampitovy azy dia zao nareo manara-bavao tsara mba jereva ny Antananarivo fa ny filoha teo alohany miteny mihitsy tamin'ny fidrinana voalohany tamin'ny TVM hoe tia ny candidat fiditsika za nga afaka amina tompona ndraiky mpanjakana ana dia tsy afaka ataoko zay nanao an'izay ve sa miteny tamin'ny TVM ve za hoe fidio ty olona ty zay zany zavatra anankiray misy zavatra afaka ataoko misy zavatra tsy afaka ataoko zay zany zavatra anankiray mampiavaka an'ireo zavatra anankiroa tsy afaka ataoko mihitsy ary zany amin'ny émission antsika eto any tsy afaka anao fampielezan-kevitra hoe vidio raha ihanina satria izy ny tena mahavita azy na anao fampielezan-kevitra eto tsy afaka ataoko mihitsy ny anao an'izany zavatra zany tetezamita hoe za manohana ny candidat Ira Rajaonarimampianina za tsy miteny hoe manohana ny candidat Ira Rajaonarimampianina c'est tout le monde eo anilany non afaka ataoko ane zay ny zavatra teneniko anareo dia zao tsara fantatrareo zay ny teneniko hoe io lalàna io aza lalovina ary ny vahoaka malagasy aloha tsy fitahantsika fa matetika koa ny fomba famakinana azy no avilatsika ahoana moa ny lalàna atsika malagasy aina ny teny hoe ary ny fanarahana io tamin'ny Union africaine sy tamin'ny SADC no hoe rehefa tsy milasaka ny filohan'ny tetezamita dia afaka manolo candidat hafa isolo toerana anazy ilatsaka na candidat de substitution dia tenenina zany ve hoe eny ary tia ny candidat ho atolotro fa za tsy hanohana azy lozika ve zany anolotra candidat zany fa tsy hanohana an'le candidat zay ny nangatahana hoe manaova ianao candidat de substitution esorinao ny filatsahanao fa manolotra candidat hafa ianao isolo toerana anao ny fanolorana candidat afaka atao ka fatosoana ve miteny hoe eny ary ny candidat Ira Rajaonarimampianina zany no candidat ny tolom-bahoaka zay natao teto Madagasikara dia mijanona treo fahafantarako anazy tsy nisitona zay filatsahako fidiany zay ndra mbatao filohan'ny tetezamita fa ny CES fa faharoa no nanala an'izay candidature zay fa afaka natao le izy ny lalàna hoe afaka atao hoe sotomy dia manolora ianao candidat hafa ny zavatra mahafinaritra aloha amin'ny fifidianana ankehitriny dia nisy fivoarana lehibe ny fanaovana fampielezan-kevitra eto a Madagasikara hitanareo angambany raha tamin'ny fampielezan-kevitra hatramin'izay dia zao tena hitako hoe efa noho ny teknôlôjia noho nyreo tanora maro zay candidat ao anatin'ny solombavambahoaka dia misy fivoarana be zay fampielezan-kevitra eto amintsika zay fa indrindra ihany koa ho hitantsika eto no hoe aiza ny hery politika matanjaka eto amin'ny firenena PDB zao ny candidat filoham-pirenena mitabataba mitsikera nandritra n'izay tetezamity zay fa aino ny valy ny fifidianana raha isanjato roa isanjato efatra isanjato zay no azon'le olona tena be vavabe tao anatin'ireny tetezamety ireny ka amity manana ny candidat solombavambahoaka ny mouvance Ravalomanana manana candidat ihany koa ny association d'idées Ratsiraka manana ihany koa fa manana ny candidat ihany koa ny mouvance ny Andry Rajoelina hoe miaraka amin'ny président Andry Rajoelina dia ho hitantsika eo zany satria ny vahoaka ny tompo-tsafidy ny vahoaka misafidy hoe iza ny manana hery politika ary hitany zany nao Antananarivo azy efa mba hitahita taratra ihany hoe iza ny titin'ny olona kokoa amin'ireo candidat reo ka eo ny teneniko hoe io moa zany hoe premier ministre zany zay mahazo maro anisany no manolotra ny premier ministre fa raha tianao fantatra ny hoe anolotra ny Andry Rajoelina premier ministre ny anany lahara-pameana amiko aloha dia tsy ny seza na ny toerana hoahy fa ny lahara-pameana amiko dia ny hoe ny fampandrosoana ny ty firenena malagasy ty
za teo i Diamondra sy Abrahama lazaiko anao nanao ny Madagasikara voatra nisy distrika mbola tsy nandehanako ary tamin'ny naflohan'ny tetezamitanà fa nitafa nidinika tamin'ireo olona rehetrarehetra fa tena mila fivoarana ny malagasy ary manan-kareny Madagasikara ary firenena tena tokony androso ity Madagasikara tsika ity ka ny anahy no tiako lazaina aminao raha iverina amin'ny fanontanianao tao hoe au premier ministre tsy izany ny lahara-pahamehana amiko aloha amin'izao tsika miteny zao. Lamako averano atao baromzao